maintsy enana tsena sapotsy ao antsika be. Rehefa nandeha nitsidika tany izao dia tena mampalahelo ny zava-misy. Tsy zaka mijery ny fahampitehan'ireo zavatra ireo, indrindra fa ireo mpivarotra izay miezaka mitsipona ny sisa izay tavela tsy may, sady mitomany izy ireo mitsita ny zareo izay atao. Maro tamin'izy ireo no nindrana vola tamin'ny banky, indrisy nefa tsy hitan'izy ireo izay amerenana vola ny banky. Resy tsy miady ny gasy, tena resy. Mitanondrika izy ireo, nefa kosa ny zavatra tsapako rehefa nandalo tato aho dia mirahina daholo izy rehetrarehetra. Niezaka mifanampy izy ireo nanarina ny zavatra simba, na ireo mpivarotra ny hazo aza tsy nitombana ambony be, fa niezaka nanome prian'izy ireo, na ny mpitondra sarety aza, satria dia nalahelo daholo izy ireo. Tsapako, ary tena tsapako fa mbola mirahina ny malagasy, tena mbola endriny gasy. Mba ahoana re raha ianao ny teo amin'ny plasin'izy ireo? Ny antony nanaovako an'ity video ity moa dia tsapako fa tsy mahavita teny irery aho, satria tsy misy aho raha tsy misy izy ireo, tsy misakafo aho raha tsy misy ireo mpivarotra ireo. Za dia anisa mipetsena ato, mividy ny zavatra ilaiko toy ny voankazo, akanjo, rehetrarehetra ilaiko ato an-trano. Manao antsoava aminareo namako rehetrarehetra aho sy izay mahita n'ito video ito. Nizaniza tsy hankanavaka, ndao isika hifanampy, mba hampio re izy ireo, na dia ray amin'ireo olona fantanao fotsiny azy, efa zava-dehibe zany. Minao, ary tena minao, fa mbola manam-pahendrena isika gasy. Efa mahiezaka mivarotra rehetrarehetra hoe samy anangana ny anazy fa mba zay fanampiana mba tokony hoe tandriko fanjakana zany fitaovana no ilaina, fa tsy hoe resaka taolina zao ohatra ohatr'izany, mba zavatra materiel zany no angatahana fa tsy zavatra tsy dia hoe aza adino ry gasy ny fitiavana ny tanindrazana, indrindra fa ireo mpiray tanindrazana amintsika. Tanitsika ity ary tany masiny, fotoana firaisakiny zao ho an'ny tanindrazana sy ny taranaka. Zay tsy afaka ny anao marimaritra iraisana, fa tokony ajanona tanteraka aloha le fanotofana ny tena marina, satria le olona mirorosainy tsy hita hoe atraiza ny totofana na atraiza ny totofana, fa tokony ajanona mihitsy ny aloha le fanotofana angamba ny tena, zay ny tena baziny zany, ajanona mihitsy ny aloha le fanotofana. Monsieur raha lefinanary raha ato amin'ny komity fitantanana ny union na nera mamokatra secteur 12. Rehefa ohatra ka
nisy fangatahana ny lalana hoe Kativoa tsy nisakana zany fikambanana fa navely zany. Zahay koa tsy misakana ny tetik'asa-panjakana ny Laky Arivo izay atao hanatsarana ny tanànanay ety. Fa ny zavatra mahagaga anay rehefa nandeha tamin'ny tompon'andraikitra mikarakara an'izany zay dia zao mba nangataka mazava tsara hoe aiza avy ilay faritra hototofana sy eo amboarina. Dia ireo zany izy zao. Tsy misy miovy ireo izy izy. Ireo ny tenin'ny président. Ireo ihany no amboarinay sy hototofana hanamboarana ny lalana sy 2.0 ty. Mahagaga nefa zay nanomboka ny 10 jours zay. Dia nanjary nihitatra aty amin'ny secteur 12 zay tany 310 hectares le fanotofana ary andro manalina mihitsy. Ny camion zay manototra dia ohatra mitombo mihitsy zany. Ireo misy dikadolo moa rehefa aveo miresaka tsara amin'le hoe ino ty projet mpanjakana io Efa ny anarako efa 20 taona mahery be no nambolena tambarika eo anefa dia nitotofana tsy nisy filazana tsy nisy fampandrenesana ka za takenay tompoka satria va ivelomanay menakafo varazany io tambary eo hatramin'izay dia ny amberenana ny taninay fa tsy mila tambony zay na vola fa ny iverenana ny taninay amin'ny fambolena ihany ny ilainay tompoko sora tompoko. Mangataka anao zay Andrimatofoloha pirenena mba hijery akaiky ty raharaha ty satria vahoaka manalina ny miaina amin'ity secteur 12 ty ambobo teroka ato hivato aéroport ato Ambatolampy mahafotsy ary ny sisa zay mpivahiny koa aza dia mbola mivelona amin'ity faty ty. Santiolany tamin'ny zavanisy tao amin'ny commune Marokarimy iny fentseha-pony vahoaka ao amin'ity commune ity rehefa namoaka didiny teo anivon'ny filakevim-panjakana fa tsy ho ben'ny tanàna n'ity commune ity intsony ny ben'ny tanàna lany vahoaka tao an-toerana. Nambaran'ity rafitra ity fa disqualifié i Marco Diamel candidat tsy miankina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna faranteo. Olona efa nametrahana samboady sy efa niasa tao amin'ny commune i Marco Diamel izay noesorina tsy ho ben'ny tanàna izao ka ny candidat Niromara indray natao lansy napetraky ny filakevim-panjakana ho ben'ny tanàna ny Marokarimy. Nambara fa nanao kolokolo-pifidianana ity ben'ny tanàna tsy miara-dia amin'ny antokony fitondrana lany ity ka antony anesorana azy tsy ho ben'ny tanàna ary ilay miara-dia amin'ny fitondrana no napetraky ny fitsarana hitantana ny tanàna amin'izao fotoana. Famonona ny safidy-mahoaka izao hoy ny fanazavana. Sady sy ny zara t-shirt sy ny zara casquette sy ny zara vilany be sy ny zara ino raha zaraiko taminareo vava sasy marina nefa dia mbola nifidy anahy nareo ka raha nyresy izy dia nitoriny tagny fa hoe zaho ny zara vola tamin'ny fidy candidat inika zany izy tato Marokarima sisy olany faninana fa izy raika ny vonina manontolo ny safiditsika rehetrarehetra io sisy nanan-kery aby vatinareo tonga tagny efitra Antananarivo zay ny antony nahatonga anazy lany satria ny calculena hoe ho vonina aby ny bureau de vote tato agnatin'ny commune ny Marokarima bureau de vote 5 aza dignonareo fa bureau de vote 10 agnatin'ny commune ty tato fa ny 5 dia nandreseko daolodolo fantatrareo angamba zany dia ho vonina hono ny bureau de vote agnatin'io 5 io dia nentanjona foagna volominy dia rehefa sy nagnaiky an'igny fisarana tao Fianarantsoa dia nagnakatra tagny Antananarivo izy nivoaka ny didy na izao saraina raha sy naregny fotoana namoana didy zany ane zavatra nisy ere olona. Ny kasa amantsika sy anidiny commune ny vahoaka ny Marokarimy manoloana ity tranga ity saingy voafehy izany raha ny antotanisa azo dia nandresy ny candidat tsy miankina mifagnomba Marco Diamel izay nahazo vato 480 faingo 520 isanjato raha toka 530 faingo 570 isanjato ny Animanina avy amin'ny Iromara izay napetraka hitantanan'ny commune amin'izao fotoana izao io. Na eo aza izany nilaza ny solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisankina Mamiaza Charlot fa anoho ny asa fampandrosoana any Marokarimy. Marary anseny le raha tena marary saika nalay mpagnay ao agnano hoe aha amera Marco andako mba izava ny ebokaeboka ny manina hitondra ny Marokarimy io teo anareo izy ka sy navita raha awa nana tamin'izay mba nikitinao député zao ny fanapahan-kevitra ny raisinay lahy ho tontosaiko aby ny fampanantenana nataoko tato agnatin'ity commune ty misy biny nampanantenana ny fokotany iny zigny fokotany Saramiadana ho ataoko igny ary
Ampiwa Marco fa Amboy Mangarivo misy ziro napagnategnaina Marco taty ho ataoko regny. Ary misy lakana zay namenay aty. Aleo kosa azava any mifagnomba le lakana tompoko fa sy any commune. Raha mamoaka didy kosa nefa commune, eo manko le mahasamihafa anazy. Hoe sisy mahazo mampisaka fa sy commune, hosotonoko ny lakana ho asarisiny. Ka raha lany Marco mierigna ty ndraiky lakana. Fagnategnana nataoko taminareo ny kabary ao hoe raha lany Marco dia hovitaiko ny Brown commune. Dia mafisiko ho retany ho rendagnitra, ho regniny manina koa fa ho amboariko ny Brown commune amin'ny 2026 ampidiriko agnatin'ny siady. Dia hovitaiko amin'ny anjara siadiko io Brown commune nangorododogna be io. Avy Andriamanitra sy Andrimanina andriny Marco. Zagnahary io tompoko mizaha mandondogno fa ny olombelona mizaha miakatra. Ka raha samy mandeha ty tany ty, milaza anareo fa sy mahalasa lavitra sy mahasoa ny fahefana nombotana ny dogny. Raha ny fantatra efa be ny tanàna teo aloha saingy tsy lanim-bahoaka intsony ity namoahany filakevim-panjakana eto Antananarivo didy hitantana ny commune Marokarima ity. Endrika ahafantarana ny fanitsakitsahana ny zo-bahoaka sy ny demokrasia ao amin'ny commune Marokarima ny zava-misy ho iatrany ny solombavam-bahoaka andrasana ny fivoaram-baovao.